ho aminareo anyariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanasany ny manetry tena ny fanasan'ny tompo. Fanasany ny manetry tena ny fanasan'ny tompo. Luka 4:7, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 4:40. Fanasany ny manetry tena ny fanasan'ny tompo. Nampianatra ny fariseo sy ny mpahay lalàna Jesosy Kristy raha namonjy fanasana anankiray tao amin'izy ireo. Nampianarin' Jesosy Kristy tamin'izany fa any manetry tena ny fanasana ary tokony mahay manetry tena izay asaina toy izany. Nampianarin' Jesosy fa rehefa hiditra amin'ny fanasana aleo mipetraka any aoriana amin'ny fanasana ary mba ho ampandrosoan'ny olona ho any aloha, toy izay mipetraka eny amin'ny fitoerana aloha ka isy teny iray rehefa avy eo hoe toeran'olon-kafa eo fa memora aoriana kokoa. Rehefa mandinika an'izany tsika ry havako dia tena fepetra ny fanasan'ny tompo mihitsy zany. Ao amin'ny fanasan'ny tompo no ahitantsika fa fanasan'ny manetry tena ny fanasan'ny tompo. Tsy gaga isika. Isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo dia manao ilay vavaka fanetretena manao hoe tompo, tsy mendrika ny atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny tsipona na dia ny sombotsombo latsaka amin'ny latabatra ao akory aho. Ny mahay manetry tena ihany no mahay mandray sy manandrana ny fanasan'ny tompo. Ry havako malala, mazava zany fa fanasan'ny manetry tena ny fanasan'ny tompo. Zany anie no ahitantsika indraindray aseho amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahi-tanana izany fanetreteny izany. Raha mijeritsika ohatra ny fiangonana rahavavy amin'ny fiangonana Anglikana rehefa tonga ny fotoanan'ny fanasan'ny tompo dia ny vehivavy misarom-boaly na misaron-doha tena endrika hita maso anehoana ny fanetretena izany. Fa ny fanetretena izay tena ambaran'i Jesosy dia tsy izay hita maso loatra akory fa ny fanetreten'ny fotsika, fanetretenan'ny ao anatintsika, ny fahavononam-panahintsika hiatrika sy handray marina amin'ny fanasan'ny tompo amin'ny fo mibebaka, amin'ny fo feno fanetretena, amin'ny fo madio marina tokoa. Ny fanasan'ny tompo dia raisintsika amin'ny fanetretena ka tsy izahozahoana ary anafoanantsika ny tena manontolo mihitsy ary. Ao amin'ny fanasan'ny tompo dia tsy misy titra afaka hoentsika intsony. Fa ao amin'ny fanasan'ny tompo dia mitovy avokoa ny olona rehetra, tsy misy ambony, tsy misy ambany, fa samy antsoina hoe mpandray ny fanasan'ny tompo avokoa. Tsy valabila intsony zany ao amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ny titra samihafa izay ananantsika any ivelany. Tsy valabila mihitsy eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay mety ho fahambon'ny toerana any amin'ny fiarahamonina sy ny sisa. Fa ao amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia mitovy sata isika, samy mpandray fanasan'ny tompo. Ary zany fanasan'ny tompo zany dia raisintsika amin'ny fanetretena marina. Ary raisintsika zany amin'ny fanetretena marina satria lehibe loatra ny fanasan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Isika tsy mendrika ho asaina no nasaina ho amin'izany. Manetry tena isika satria tsy ho vitantsika na oviana na oviana no hamaly sy hanonitra ny fanasana izay omeny Kristy antsika. Ataontsika ahoana tokoa moa no handatsaka ny rahantsika ho any eny Kalvari hanonerana ny rano tompo izay nalatsaka teny. Ataontsika ahoana tokoa moa no hanolotra ny aintsika tsiraray avy, ny ain'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra ho vonoina. Atakalo izay efa nomeny Kristy ho antsika. Ataontsika ahoana moa no ho faty avokoa noho ny amin'ny tompo. Efa vitan'ny Kristy zany ka anjarany izao no manao fanasana.
fa anjarantsika kosa ny mandray izany amin'ny fanetretena. Lehibe loatra ny fanasan'ny tompo, sarobidy, masina, ka dia raisintsika amin'ny fanetretena. Engane, ry havako malala, indrindra ry mpandray ny fanasan'ny tompo, ho raisintsika amin'ny fanetretena marina, izany fanasana masina izany. Tsy izahozahotsika, tsy hireharehantsika, tsy hisehotsika ho tena zavatra, tsy hanehotsika ny fahambonitsika, fa hietrehantsika, satria ambaran'i Jesosy Kristy fa izay manandran-tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Tandremo ary, ndrao ary vonona ny fanasana, ka isika izay nanaovana ny fanasana indray no milaza fa tsy vonona handray izany. Raha vakitsika ny toy an'ity mofinaina ity, dia maneho ireo sokajin'olona maro tsy vonona handray ny fanasana ka nahatonga ny mpanasa hiantso ny olona teny an-dalambe. Ary fantatsika tsara fa rehefa ny olona teny an-dalambe no natsoina dia misy ny olona tsy vonona akory nandray ny fanasana. Tsy ampy ny fiomanam-pony, ny fiomanam-panahiny, ka tsy nanana fanetretena sahaza ny fanasan'ny tompo izy. Ho anao ry havako, efa fantatrao ela ny fanasana masina, efa nanomana ny tenanao ela ho amin'izany ianao, ka dia raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanetretena ny fanasana masina. Dia ho an'Andriamanitra irery aminy voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao amin'i Jesosy Kristy, ilay nanolo tena ho anay teny amin'ny hazo fijaliana, ilay nandatsaka ny rano, ilay nahafony ainy ho avitra isolon'ny maro. Misaotra anao izay noho ny fanetretenan'i Kristy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ary indray ankehitriny mianatra izany fanetretena izany amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny fanomponay, amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay, mba hahatonga anay ho mpianatra marina tokoa. Dia taio Tompo, ny fifandraisanay amin'ny namanay rehetra, taio ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay, taio ny fifandraisanay amin'ny mpiara-manompo anay, mba ho mendrika ny fiantsonanao tokoa. Dia mivavaka manokana izahay ny amin'ny fiomanam-po sy ny fanahinay hiatrika ny fanompona rahampitso, amarino sy amasino ary atao vovonona amin'ny asa tsara rehetra izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.